Vaovao avy eo anivon'ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ho fanomezana krismasy sy farantaona ho an'ireo faritra izay mbola tsy misy internet hatramin'izay no antony fametrahan'ny ministera ny paostra ny wifi gratuit amin'ny distrika Dimampolo eto Madagasikara ao anatin'ny tetikasa hotspot toerana misa 2 araka izany no efa misitraka ny tetikasa amin'izao fotoana izao manerana ny Madagasikara. Lemana Elize sy Rodriguez afimaly no hitatitra amintsika an'izay. Efa mihoatra ny 500 isanjato ny tanjona fametrahana ny tetikasa hotspot na fampiasana wifi bojo tsy andoavam-bola amin'ny distrika Dimampolo eto Madagasikara no efa tratran'ny ministeran'ny paostra fifandraisan-davitra fampivoarana ny haitao arakajy mirindra ho an'ny taona 2022. Toerana 5 eto Antananarivo renivohitra, 4 amin'ny lalam-pirenena voalohany, 7 amin'ny lalam-pirenena faha-7, 3 amin'ny lalam-pirenena faha-12, 4 amin'ny lalam-pirenena faha-4, 3 amin'ny lalam-pirenena faha-2, 3 amin'ny lalam-pirenena faha-13 ary 1 amin'ny lalam-pirenena faha-13. Ankehitriny dia fahazotsika tenenina sady zao efa mipetraka ny any Ambatondrazaka, Iosy, ny any Sabotsynamena, Fianarasoa sy ny ireo maromaro izay efa eo andalam-pametrahana amintsika amin'ny teny zao. Toerana Dimampolo misy ny hotspot wifi gratuit manerana ny nosy. Amin'ny herintaona no tokony ho feno 30% ny hotspot apetraka manerana Madagasikara. Toeram-pantatra ifaneraserahan'olona betsaka isan'andro sy birao-panjakana matetika no ametrahana ny wifi bojo anatin'ny tetikasa hotspot. Manampy be anahy amin'ny zavatra rehetra tokony ataoko na amin'ny fianarana izany na amin'ny sehatry ny hainao aman-jery. Ho anahy manokana zao tena passion-na cuisine be dia ohatrany hoe vao mahafinaritra anao hoe raha ety amin'ny toerana afaka mipetrapetrahana ohatr'izao mijery an'ilay passion tena mahafinaritra anahy dia sady afaka andra no mahazo fahaizana ihany koa. Tsy azo atao ny manokatra tranokala misy sary mamoafady aminy, indrindra ny fanaovana asa na teti-dratsy. Fa amporosiana kosa ny fampiasana azy amin'ny fampisehoana ny zava-misy tsara ho fantatra amin'ny faritra tsirairay, amin'ny fampifandraisana antsika malagasy ao anatin'ny tetikasa hotspot sy asa na serasera azo vitaina amin'ny fifandraisan-davitra na connexion internet. Entitra dia entitra ny ministera amin'ny fanaraha-maso amin'ny hotspot gratuit izay apetraka ho antsika vahoaka zany. Mampitombo fahafahan'ny malagasy mampiasa internet ny hotspot. Voakajy anatin'izany ny tsy idiran'ny fahatantoka amin'ny mpandraharaha ara-pifandraisan-davitra mampidi-ketra.